de fan miarahaba rehetra aloha zany. Diso tanteraka, manahoana daholo nareo? Ka nisalasala koa hoe izy nampitenenina satria ty resaka ho ataoko manaraka ty tena resaka razoky be. Hitanareo ny resaka ho ataoko zao ataoko aloany miantefa tanteraka any amin'ny gouvernemanta malagasy sy ny manam-pahefana rehetra amin'ny ambaratonga rehetra izay tokony antefany ty resako ty de ataoko vaky badilany eto amin'izay reny malagasy rehetrarehetra de samy mahafantatra daholo tsika rehetrarehetra. Ety am-piandohana de miangavantsika rehetrarehetra mba hanao partage an'ity vidéo ty mba ho tonga eny am-potsofin'ny izy mianakavy mba ho tonga any ambony any amin'ny manam-pahefana rehetrarehetra any. Raha fitinana anaty teny iray zany de resaka kakazo. Tena marina ilay izy resaka momba an'ity fanakatsakanana sy sakasakana rehetra amin'ny fitenenana sy fijoroana ty resaka omerta zany hoe omerta zany hoe miara-manampina vava daholo ny olona rehetrarehetra satria matahotra sao de misy arakaraka, matahotra sao de vonoin'ny olona, matahotra sao de kakazo, matahotra sao de hoe enjehan'ny olona eny amin'ny tribonaly fa hoe manakorotana saim-bahoaka na manakorotana firenena, matahotra sao de zao. Matahotra kosa de hoe misy maninona amin'ny fianakaviana na hoe ny olona manodidina azy na zavatra ohatran'izany. De hitanareo le resaka zany de zao. Na eno hoe misy lalàna izay azo apetraka ary tokony apetraka momba ny fiarovana sy fiahiana ny mpiaro ny zon'olombelona, défenseur des droits de l'homme sy ireo atao hoe lanceur d'alerte na atao amin'ny teny malagasy hoe mpisintona lakolosy na mpitoroka ny zavatra tsy mety sy tsy rariny eto amin'ny tany sy ny firenena amin'ny ambaratonga rehetra sy ny sehatra rehetra. Raha ohatra zany io lalàna io ka voatitra eny amin'ny amin'ny parlemanta eny amin'ny antenimieram-pirenena amin'ity taona ity de mba voaharo amin'izay ny olona rehetra izay sa mijoro sy miteny momba ny zavatra tsy rariny rehetra satria hitanareo efa tena trop loatra mantsy le zavatra miseho amin'izao fotoana izao. Omeko ohatra nareo ohatra anankitelo zavatra nitranga anankitelo fotsiny. Hitanareo le resaka mpampianatra tany Mananjary nitoroka resaka fanodikodiam-bola tamina fanampiana tamin'ny siklôna Batsiray sy amin'aty tany amin'ny Nosy Varika. De izy indray ny voatoritory teny amin'ny tribonaly. Be problème ao anatin'ilay izy nefa izy mba nitoroka an'ilay izy hoe misy manodikodi-bola ho amin'ilay fanampiana ho an'ilay olona tratran'ilay siklôna. Ny ohatra faharoa any amin'ny ala ny Vohibola any amin'ny Pangalanina any misy an'izany izy io zany ala voaharo tokony arovana zany izy io nefa ao anatin'io ala io misy olona manapaka ala, manao saribao, mamono biby, mitrandraka zavatra be da be. De misy mpivady anankiroa zany, zao ireo mpivady anankiroa ireo zany nanao lanceur d'alerte zareo satria zareo mpiaro an'io ala io, mpiaro ny ala sy ny tontolo iainana zany zareo. De zareo indray no lasa mahazo menace sy lasa misy mampiorohoro sy olona manenjinenjika sy ohatr'izany zany le olona toroany sy anona zany lasa manenjika anazy zany de tsisy miaro anazy satria misy olona ao ambonimbony ao miaro an'ireo mpanao ratsy ireo zany satria miray tsikobakobandreo. Ty ohatra fahatelo omeko anareo ty de tononiko mihitsy ny anaran'ilay olona Henri Rakotoarisoa, 70 taona izy mpiaro ny tontolo iainana ihany koa sy mpiaro ny ala de ny nanjo anazy de izao. Izy io zany nanao lanceur d'alerte na nanao mpisintona lakolosy momba ny fitrandrahana ala tany Akazondandy. Tsy ara-dalàna zany io fitrandrahana io de nitoroka an'izay zany izy nanao lanceur d'alerte momba an'io. De inona nanjo anazy? Maty novonon'ny olona tamin'ny fomba feno abibiana olona 730 niara-namono sy nahafaty azy satria sa nitoroka sa nisintona lakolosy momba an'ilay izy nanao lanceur d'alerte de zay no nahafaty azy. Ohatrany hoe izay miteny io zany de boka, izay miteny de boka satria tsy mba misy lalàna, tsy mba misy rafitra miaro an'ireo olona mba sa miteny, sa mijoro, sa misintona lakolosy ireo.
De farany de tsisy teny intsony zany, tsisy joro intsony, tsisy toroka intsony fa de ao samy manao zay tiana atao ao, mpanao ratsy sy ny mauvaise rehetrarehetra. De vao may mahazo vahana ny kolikoly, ny fangalarana, ny fanodikodinana, ny fitantarana tsy mety sy ny sisa sy ny sisa. Ny resaka hoe demokrasia sy ny hoe tany-tandalàna moa de voahosihosy tanteraka ao anatin'izany satria fahafahana miteny mihitsy no katsanana ary amin'ny tongony ary. De misy resaka faharoa mifandraika amin'izay ihany, momba ny lalàna anankiray izay miantona depuis 16 ans, 16 taona tsy mety mipetraka ity lalàna ity de ny la loi sur l'accès à l'information na hoe ny fahafahan'ny vahoaka mahazo hita. Io lalàna io nefa de miantoka ny resaka hoe mangarahara zany eo amin'ny vahoaka sy ny mpitondra sy ny fitantanana amin'ny ambaratonga rehetra. Zany hoe ilay information resahana eto zany ohatra hoe resaka hoe natao inona ty volo ty tao amin'ny ministerany ihany na inona ny tena nanaovana an'ilay izy, ty volo ty nakaiza, resaka ohatr'izany zany ilay izy tokony ho fantatry ny vahoaka malagasy rehetrarehetra satria en fait demander des comptes hozy izy ianao zay raha matoa minisitra de zay ny mahatsara an'io lalàna io zany. De io lalàna io mifampiankina amin'ilay lalàna anankiray notoneniko teo aloha ilay resaka hoe fiarovana ny mpisidina lakolosy satria ireo mpisidina lakolosy ireo zany tokony manana accès amin'ireo information ireo de manome an'ireo information ireo ho an'ny vahoaka malagasy fa tsy hoe raha mamoaka an'ireo information ireo ilay mpisidina lakolosy de enjehana sy menany kakazo. Ka ireo lalàna anankiroa ireo re tompoko afaka manova zavatra be tabe eto amin'ny tany sy ny firenena malagasy, afaka manova ny resaka kolikoly, resaka fanodikodinam-bola, ny resaka fitantanana ny rehetrarehetra mba mangarahara daholo de mba voaharo ireo olona samy joro sy sa manome information. Raha samy madio nareo mpitondra fahefana, manam-pahefana rehetrarehetra amin'ny ambaratonga rehetrarehetra, raha samy tsy misy afenina, raha samy tsisy matahotra de mba lan'io ireo lalàna anankiroa ireo mba hisian'izay fiandrianan'ny fangaraharaina eo amin'ny tany sy ny firenena izay. Ho an'ireo solombavambahoaka izay mandany ny lalàna eny amin'ny parlemanta de ny asanareo le tompoko de ny solovavan'ny vahoaka zany hoe mikatsaka ny mahasoa ny vahoaka, ny fahafahan'ny vahoaka. Zany hoe ty resaka ty ireo lalàna anankiroa ireo de iantoan'ny fahafahan'ny vahoaka zany hoe ny liberté, ny droit ny vahoaka mihitsy de miangavy anareo mba hanao zay azo atao mba hisitraka an'izany fahefana izany daholo ny malagasy rehetra na ny mahantra na ny mpanan-karena. De zay fa de milahasoa mba partager ty vidéo ty satria mba tiana ho tonga eny tena ena-potsofin'ny zareo rehetrarehetra misaotra tompoko.